misaotra satria tsy mamelanay eo anatin'izany fahaverezana zany ianao fa mitady hevitra trany, mitady lalana ary maniraka mpanompo na dia eo hifampizara aminay izany teny fiainana izay mamelona tsy ny nofy ihany fa ny vatana saina fanahy. Le teninao tahaka ny rano velona miboiboika ao anatinay, mamelona mitondra fiainana mandrakizay. Zany no ao anatin'ny etaetanay Tompo. Tsy misy afa-tsy ianao ety tany afaka manala izany etaeta sy izany anohanana izany amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy velona tonga manome anay fahasoavana tovozy tsy ritra. Sambatra raha samy sambatra izay satria tsy mamela anay ianao, na eo aza ny fiodinanay, na eo aza ny fanalaviranay ianao isan'andro tranandro amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny alalan'ny zavatra atao, dia ianao mitady anay isan'andro san'andro. Ko ankehitriny Tompo, manokatra ny varavaran'ny fonay izay, varavaran'ny fiainanay, andray izany fahasoavana izany. Te iona aminao zay. Ianao nefa nelo lalana anay hatrany, izay ny tongeto, izay ny manana fofinaina fahavelomana toy izao, dia satria ianao no nanome izany. Ampio zay Tompo, tsy andany ny fiainanay sanatria amin'ny fahadalana na amin'ny faharatsiana, fa ny tombonandro izay mbola omenao izay tsy fantatray, hoe roviana hatramin'ny roviana, dia hiainanay, hikoanay ilay fahasambarana omenao, ilay fiadanana nampanantenanao tao amin'i Jesosy Kristy, fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako aminareo. Dia momba ny mpanomponao Tompo, Pasteur RAKOTOJOELINANDRASANA, hitondra izany teny fiainana izany aminay. Ary izay kosa dia hanokatra ny fonay, ary amin'ny ora sy minitra dia mba tsisy zavatra hanelingelina anay, ho ajanonay ireo finday hainao manjery, izay indraindray manelingelina anay, fa hifantoka tanteraka aminao, miaona aminao ilay Andriamanitra velona. Amen. Amen. Afaka mijery ordinateur tsika fa tout ce qui est notification, Facebook, compagnie ireny ajanona satria misy message eo dia lasa amin'ireny tsika. Indrindrindrindra rehefa tsy voafehantsika le izy. Saotra toko, Pasteur Daniel RAKOTOJOELINANDRASANA, misy fomba malagasy tsy hita mihitsy izay maharatsy azy ny fandraisana dia ny fitiavana, dia mba tiafantsika mirefitrehevitra ny fandraisana azy Tompoko. Mombanao ny Tompo Pasteur. Saotra tompoko, saotra tompoko. Menanao ny sehatra, petra toko. Eny tompoko. Io ny micro dia tsy ho an'ny micro rehefa ho avy fotoana Eny fijeranana tompoko. fanontaniana dia aza misalasala. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao takariva izao. Tsara Andriamanitra, tsara izy, mahafinaritra, ary tompony hery sy ny fahefana rehetra tiantsika izy. Ary dia tsy misy fifaliana lehibe mihoatra n'izany hoe manompo ny tompo izany. Manaraka dia manolotra ny fisaorana azy ny amin'ny fionatsika eto amin'ity takariva ity. Fatelo dia misaotra anareo fiangonana Nice. Zafady tompoko vao manomboka ve dia diso ny ataoko. Hery tompoko. Dia hoe mila concentration kely. Dia mamerina ny fisaorana anareo fiangonana Marseille amin'ny fandraisanay zao. Fifaliana lehibe ny atongavako eto, mizara ny tenin'Andriamanitra, fifaliana ny mizara tenin'Andriamanitra tompoko, fifaliana. Ary nisy ny teny hoe raha ohatra moa ka natao ny fandaram-potoana nefa tsisy olona tonga dia tena mangaina, fa dia faly mahazo hery mahita anareo maro tonga tahak'izao. Manantitra ny fisaorana Pasteur Jeannot amin'ny fandraisanay, amin'ny fanekena
nraisako anjara eto faly tokoa rehefa mba mifampiresaka mo isika amin'ny rahalahy foifoto anaty tomobile ary dia nizahatra mahafinaritra hoe manana tompo iray ary faly manompo izany tompo iray izany tsika dia engany androso mandrakariva amin'izany dia miarabanareo koa meny jesosy an'ity trano ngeza be ty tsy amin'ny fomba malagasy any fa mba tsika koa ngamba mamitehaka ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra azy fa neo mpifaliana izany moa fa tsy dia hoe inona na inona ary dia tao efa misy programa ity toerana ity izay nanomezan'ny tompo azy ho anareo dia mivavaka mba ho tonga tena fiangonana matanjaka ao Jesosy Kristy ary ho marobe ny olona voasarika andray ny famonjena amin'ny alalan'ny asa fanompoana izay ataonareo. Vavaka isika. Misaotranao izahay, Andriamanitra ray, misaotranao Jesosy Kristy Tompo, misaotranao fanahy masina. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Manankolazaina aminay ianao amin'ity hariva ity. Ampioako ampita ny afatra. Ary taio ny olonao mangataka anao fanahy masina hiasa, anokatra ny fony sainy andray ny afatra avy aminao. Dia mitenena aminay Tompo. Amen. Ny lohahevitra araka ny efa nambaran'ny Pasteur teo, dia hoe ny finoana kristiana manoloana ny Fandroson'ny siansa, teknolojia, fahalalana, Ankehitriny. Nany hoe défi de la foi chrétienne face au progrès de la science, technologie et connaissance humaine actuelle. Zay zany ny lohahevitra izay horesahantsika. Dia mahafinaritra mo hoe rehefa aty France amin'ny FPMA dia ndraindray tsy maintsy manao vary amin'anana ihany amin'ny fitenenana. Ary mahafinaritra hoe ny tanora dia efa miezaka amin'ny teny malagasy fa misy ihany koa nefa ndraindray misy zavatra atao hoe subtile izay tsy azo raha ohatra ka tsy tena havanana amin'izany teny pirenentsika izany isika. Dia mifona tompo fandranay hoe manao ravitoto sy vary amin'anana. Fa dia hoentina mba afaka eo amin'ny tompo mba hazava ny antony moa dia ny hoe hazava ny fampianarana. Eny fampidirana. Finoana kristiana manoloana ny Fandroson'ny siansa, teknolojia, fahalalana ankehitriny. Tany anisy dia zatra ny resahako hoe raha ny baiboly no jerena dia lazain'ny baiboly hoe andro farany izao. Tsy hoe ampitahotra antsika, tsy hoe anao an'ireny le fitenin'ny olona milaza azy ho mpaminany ireny dia hoe amin'izao no ahatongavan'i Jesosy tamin'ny 12 décembre 2012 sy ny sisa. Tsy izay akory, tsy hoe ampitahotra na anao lahateny dramatika, tsy zany akory fa tena marina izany tompo, tena andro farany izao, les derniers jours selon la Bible. Selon la Bible raha ny baiboly ny jerena. Ny mahatonga an'izany mariniko le izy dia anankiray ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Tsy fantatry ny olona hoe inona ny dikan'io. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo ny olona. Misy ny sasany teny sinoa, misy ny sasany teny karana, tsy fantatra nisy ny teny gasy, misy ny sasany teny assyriana, ny teny algériana. Sy ny sisa teo izy ny olona inona zao. Dia ny teny Petera hoe izao ny fahatanterahany faminaniana ao amin'ny baiboly. Ny faminaniana ao amin'ny Joelam-paminany toko 2 hoe amin'ny andro farany hoy Jehova no
andatsahako, androtsahako ny fanahiko amin'ny olona rehetra. De hoy Petera hoe, zao hitanareo zao ny fahatanterahany zany. Hitanareo, ny dikan'izany izao no andro farany nanomboka farafaratsiny tamin'ny Pentecoste fa lazain'ny mpandinika ny teolojiana ny hoe tena andro farany dia tamin'ny nandefasan'Andriamanitra ny zanany eto amin'izao tontolo izao. Ary tena nisy fiovam-penitra ngeza be izao tontolo izao. Ahoana moa tsy isy fiovam-penitra ngeza be? Andriamanitra nytoky eto ambonin'ny tany. Goavana ane zany. Tsika no mety efa zatra zany hoe Jesosy tonga dia didinina lambanjaza dia atao amin'ny finanam-bilona dia zanak'i Maria dia manao tsenjery dia variana fotsiny. Fa zao ry havako, tena fiovam-penitra tanteraka nampivadika ambony ambany izao tontolo izao. Ny fahatongavan'Andriamanitra teto ambony tany ho tonga olombelona. Ary nanomboka hatreo ny andro farany. Izao no andro farany. I Paoly apôstôly any amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo dia milaza hoe any amin'ny andro farany dia isy andro mahory. Amin'ny farany dia isy mpaminany sandoka hoy Jesosy. Matio toko fahaefatra amby roapolo. Ny antony tanisako zany aminareo dia ilazana aminareo fotsiny hoe tena andro farany zao. Ary tsy manana fotoana tsika makina azy fa vakio ny Timoty faharoa toko fahatelo. Andininy voalohany ka hatrany amin'ny enina sy fafito. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny andro farany dia isy andro tena mampahory, tia tena mpangalatra, violent, agressif, mpandainga, égoïste. Tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny anarana ho mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany herin'Andriamanitra sy ny sisa. Zany lazain'ny Paoly andro farany. Ny lohahevitrintsika androany dia ny hoe manahoana ny kristiana raha miatrika ny atao hoe fandroson'ny siansa, teknolojia, fahalalana izay misy amin'izao fotoana izao. Zavatra horesahako amintsika betsaka eto dia nikasika ny hoe fahalalana, fahamarinana. Fikarohana ny fahamarinana. Ary rehefa manao zany fikarohana ny fahamarinana zany ny zavatra nisy dia nanomboka tany amin'ny 17e siècle. 17e siècle nanomboka ny antsoina hoe temps moderne. Tamin'izany nanomboka ny velatra ny siansa sy ny teknolojia. Ary tsy nitsahan'ny tombo izany. 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Mitsambikina ary tena mahavarina ny fandroson'ny antsoina hoe siansa sy teknolojia. Ary zao somary mialefaka kely, somary nisy fialefahany le izy. Fa indrindra teo amin'ny 19e siècle teo, 18e, 19e siècle, dia tena nivelatra be ny atao hoe fahalalana. Io ny tenenindreo hoe la raison, ny saina. Dia tamin'izany fotoana izany no nisy eran'izao tontolo izao ary nanomboka teto France ny antsoina hoe siècle des lumières. Antsoina ihany amin'ny teny anglisy hoe enlightenment, na andro ny fahazavana, na ny hoe andro ny saina. Ny saina no mitondra izao tontolo izao. Ary tamin'izany no nivelarany
fampianarana mandany baiboly arak'izay maizy azy. Fandraisantsika azy io. Natanjaka nanomboka natanjaka zany tany amin'ny 18e siècle, 19e siècle. Ary mbola nitoetra any amin'ny 20e siècle. Tamin'izany fotoana zany nisy ny olona zay mandaky tsy rano ny fisian'Andriamanitra, ateisme. Anisan'ny nivoy zany ry Marx ary ireo filôzôfy samihafa. Teto a France ry Voltaire, Jean-Jacques Rousseau sy ny karazany dia laza hoe tsy ilaina tsony mitazona an'ity baiboly ity tahaka an'ity fa izao dinio amin'ny alalan'ny saina ny baiboly. Nisy tany Amerika le olona zay anisany nanorina ny constitution américaine ny hoe Thomas Jefferson. Dia hozy izy ny saina no ny tsara ity baiboly ity. Ka raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny saina ato amin'ity baiboly ity dia ongoto ny pejinareo. Esory tao. Ary dia anisan'ny esoriny testamenta taloha aloha dia esory daholo. Fa tsy misy ilana an'izany, tsy mifanaraka amin'ny sain'olombelona. Dia avy indray nijereny ny testamenta vaovao. Dia asa firy sisa ny pejy tafajanona ny amin'ny tantaran'i Jesosy. Ny fahagagana rehetra nataon'i Jesosy sy ny fampianaran'ireo, ongoto tao, ongoto tao, ongoto tao. Dia rehefa jerena fisaka kely ny baibolin'ny Thomas Jefferson. Taoko hoe tamin'ny 19e siècle, 20e siècle natanja, amin'izao fotoana izao somary mialefy io. Androany ho jerentsika vetivety hoe ny mikasika ny hoe siansa, teknolojia. Raha ezahana fitinina ny hoe siansa, ezahako dia hoe ezaka fikaroana mamaritra ny atao hoe fahamarinana amin'ny alalan'ny fikaroana ary fametrahana ny lalàna marina mifehy izao tontolo izao. Fikaroana ataon'ny olona hamantatra ny marina, ny lalàna samihafa mifehy izao tontolo izao. Recherche pour établir les lois qui sont justes, les lois qui régissent l'univers, le monde. Ny zao tontolo izao. Hoe fijerevana ny marina ary fametrahana ny lalàna momba izany. Ny teknolojia dia fampiarana ny lalàna ary ampiasaina hanaovana zavatra. Ny teknolojia dia conséquence na hoe by-product hozy izy ny teny anglisy avy amin'ny siansa. Ho jerentsika zany anome ohatra vitsivitsy, petsaka ny sehatra mikasika ny siansa. Ny malaza sy matanjaka indrindra moa dia ny hoe eo amin'ny lafiny fizika, physique chimie, fianarana fandiniana ny lalàna mifehy ny matière, ny zavatra hita maso. Dia misy koa ny lalàna eo amin'ny zava-mananaina, lalàna eo amin'ny tontolo iainana, lalàna na siansa eo amin'ny ara-toe-karena, fiarahamonina. Noho izany dia midadasika ny atao hoe siansa. Manome ohatra vitsivitsy amintsika fiezahana hahalalan'ny marina. Ohatra zao vetivety fotsiny ny tiako tenenina hoe efatra amin'ny ela no nisy ny atao hoe siansa. Tsy vo amin'izao androntsika zao na tsy vo tamin'ny taonjato 1970 ny tena nisy ny siansa. Efa tany amin'ny andro ny Grika dia efa misy ny siansa. Ohatra zao hainareo ny antsoina hoe lalàn'ny Archimède, la loi d'Archimède. Io lalànan'ny Archimède io no azona manao sambo.
azona manao porte avion ngeza be zany lalàna ny Archimède zany dia ny hoe raha misy zavatra latsaka ao anaty rano a dia tsy maintsy misy hery manosika an'io zavatra io a zay mitovy amin'ny volume an'io zavatra zay ataonao anaty rano io noho izany a ny sambo dia zao ataovy-ngeza be le trano ao ambanin'ny le zavatra ao ambanin'io sambo io dia atosiky ny rano ny sambo ny terrain de football zany angezan'ilay sambo tsy milentika ary na mahatratra 5 étage azy tsy milentika satria misy heriny rano zany loi d'Archimède zany siansa zany ary ny sambo dia teknolojia fampiarana azy be dia be ohatra hoe lalàna dia ny hoe ny lalàna ny gravité lalàna ny gravité hoe raha misy zavatra anankiroa misy na mifanalavitra dia ranomarina mifanitona ireo mifanitona ireo satria misy vainga ngeza be ao anatiny dia mifanitona ary dia araky ny halebiazany no istonany zay rehetra manodidina azy misy sintona amin'ny masoandro sy ny volana mikita ny tany sy ny volana misy sintona fa satria misy hery a dia tsy midoboka ety ambony tany ny volana resaka hafa iny fa tahaka izany koa hoe ianao olombelona ston'ny tany ston'ny tany dolo tsika io misy gravité satria ny tany angeza be dia zay no mampidoboka anao menjera raha ry amin'ny 5e étage ianao no mitsambikina do inona no mahatonga amin'izany ny lalàn'ny gravité zay misintona ny tany misintona ny olona dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy mandeha manidiny eny amin'ny abakabaka eny fa tazoniny le poids atsika io poids atsika io dia ny lalàna ny gravité no mibaiko azy be dia be ny lalàna vokatra ny siansa ohatra hoe ny électricité ny antsoina hoe atome dia tonga hoe hoay misy zatra be dia be zay tsy hitany masotsika kanefa misy hery tsy azo fesipesena ny herin'ny électricité sy ny herin'ny atome tsika tsy zao matoa misy an'itony jiro tony dia vokatry ny fikarohana momba ny atao hoe lalàn'ny électricité dia misaotra an'Andriamanitra isika eo amin'ny zava-mananaina dia misy ny lalàna mifehy ny zava-mananaina rehetra ohatra hoe raha mamboly ianao dia tsy maintsy mila jiro mila fahazavana mila rano ny zava-maniry izay vao maniry lalàna siantifika izany dia ampiarina amin'ny fambolena sy fiompiana dia eo amin'ny lalàna amin'izany ihany koa ohatra hoe misy indreo olona zany antsoina hoe microbe zany sao dia tsy fantatrareo ary ny ankizy mahafinaritra ny ankizy raha vao manomboka mianatra siansa dia germe oh lave tes mains il y a des germes fa misy koa ny hoe virus aizany masikako zay nanaovantsika io nanaovanao an'io hoe mba sitrany ay a erovana ny virus mandehandeha eny a tsy hiditra atao anatiko na za koa andefa ny virus any aminareo dia zay no anaovantsika masika lalàna siantifika izany fampiarana ny siansa dia hoe misy ny vaccine misy ny antibiotika isaorana an'Andriamanitra misy ny antibiotika misy ny vaccine izay amporosihana antsika ataotsika zatra miorina amin'ny fahalalana siantifika izany resahako foy inona no toetra ny siansa sy ny teknolojia hoe caractère de la science et de la technologie misy zavatra anankiroa na telo zay tiako resahana dia izao voalohany a
ny amin'ny antsoina hoe méthode scientifique. Tsy izay rehetra te hiantso hoe siansa de siansa. Fa izao ny lalàn'ny siansa, io poussée d'Archimède io, loi de la gravitation, de la gravité, loi de dilatation, ny hoe mahatonga ny zavatra mibontsina rehefa hafanaina. Misy lalànany daholo reo ary dia apetraka zany. Hoe rehefa 100 degré ny température ny rano dia miboiboika. Lalàna siansa daholo zany. Rehefa manao lalàna ny siansa ary manao fikarohana dia izao, manao fikarohana matotra ary mampiasa méthode azo antoka, entitra ny fomba fampiasa. Mila expérience, tsy hoe tiako hiboiboka fotsiny rano dia ataoko ny lalàna momba ny rano. Hoe 0 degré dia lasa glace. Fa mikaroka, manao expérience, manamarina. Ary zao, ny siansa dia marina eto Marseille, marina any Antananarivo, any Ambatobe, marina any Beijing. Hoe izao ny lalàna momba ny rano miboiboika. Tovy io naiza naiza. Rehefa misy antsoina hoe parametra zay amboarina. Mitovy io, naiza naiza misy anao ka mitsambikiny eny amin'ny abakabaka. Raha tsy hoe fa ambony dia ambony ianao, midoboka ety ambony tany ianao raha tsisy parachute. Io lalàna io, na any Antananarivo, na any Paris, na eny amin'ny Tour Eiffel ianao no mianjera, na eny an-dafy avaratra ianao no mianjera, doboka amin'ny tany. Ny lalàna scientifique, ny siansa dia universelle. Ekena naiza naiza ary tsy hita ny andavana ny fahamarinany. Ary raha manohitra ny fahamarinany ianao dia mahita loza. Zay no azo laizana ny hoe siansa. Averiko indray mandeha, ny fikarohana scientifique entitra, matotra, tsy ataotao foana, averimberina matetika, ary miverina dia mitovy foana ny valiny. Fa tsy hoe rehefa any ananina dia tahaka an'izao tsy tanteraka le izy hoe za rehefa any tsy fantatra hoe rehefa ery ambony Himalaya dia tsy mandaitra ny gravité, na rehefa eny amin'ny Tour Eiffel dia tsy mandaitra ny gravité. Fa nandramana ary dia hita fa marina izany. Nandroso dia nandroso ny siansa. Raha jerena fohy ny tantara, siansa efa niteneniko teo, raha ny baiboly no jerena, dia nasain'Andriamanitra ny olombelona hifehy izao tontolo izao. Genesis toko voalohany. Nomen'Andriamanitra hifehy izao tontolo izao ny olombelona. Genesis toko faharoa dia asehon'ny baiboly zany fifehezan'ny olombelona ny tontolo izany. Ny olombelona no nanome anarana ny zava-manana rehetra eto ambonin'ny tany, ny olombelona. Ary efa naveriko tsy fantako tany misy angamba, ny olombelona ianareo manome anarana ny zanakareo. Goavana zany, men'Andriamanitra fahefana. Ny olombelona anao fikarohana, anome anarana ny zavatra rehetra eto ambony tany. Mitadiava hoy ny tompo dia hita ianareo. Zay raha ny fijery hoe ara-baiboly fa izao tena nandroso ny siansa. Tamin'ny everiko hoe zava-dehibe tao ny tany am-piandohana fiandohana zay nyresahako taminareo, ry Archimède, ry Pythagore sy ny karazany nanao siansa matematika. Tanareo ny pyramide any Egypte reny, vokatry ny fampiarana ny siansa amin'ny fanamboarana trano.
mahavarinana ihany mahavarinana iny ireo piramida ireo efa anarivo taona ny talohan'ny natongavan'i Jesosy Kristy vokatry ny siansa sy teknolojia zany taon'ny moyen âge fa araky ny mpandinika tantara taorinany moyen âge no tena nanao dingana lehibena iny siansa ary nanamarika izany dia amin'ny fotoanany navitana printy fanaovana printy fanaovana boky nahoana ny fanaovana printy sy boky nampandroso be ny fahalalana satria soratana ny fahalalana ifampizarana ny fahalalana tsy miovaova ny fahalalana miampita amin'ny taranaka sy olona samihafa fanjavatra fantatrareo ihany koa tamin'izany fotoana izany no nahitan'ny olombelona hoe ay boribory ty tany ity fa tsy fisaka talohan'izay ny fiheveran'ny olona ny tany dia tahaka ny sahafa be fotsiny fantatrareo sahafa boribory dia ty ambany aty mifarany fa tamin'ny faraparan'iny 15e siècle no nahitan'ny Magellan hoe boribory ty tany ty dia taorinany tamin'izany fotoana zany koa nafantarany re Galilée sy Copernica hoe miodikodina ane ty tany ty aiza no afantarantsika an'izany ohatra nytsika ohatra ny tsy mihetsika eto ambony tany nefa miodikodina 24 heures ny tany manodidina ny tenany tamin'izany fotoana zany dia neverina hoe ny tany no ivony zao tontolo zao la terre est le centre du monde dia hitany ry Copernica diso zany fa ny tany tsy hodidin'ny masoandro tamin'izany fotoana zany dia ny masoandro no miodikodina eo amin'ny tany fa ozy izy ry Galilée hoe isika tany ny miodina eo amin'ny masoandro nanova be zany ary misy tantara zay ilaina eritreretina eto dia zao tamin'io fotoana io ny fiangonana kristiana fiangonana katolika dia nanda mafy izany fahamarinana siantifika zany no laviny zany i Galilée sy Copernica zay namoaka izany lalàna izany dia saika nidorana teo amin'ny kitay i Galilée satria izy ny nampianatra zany dia ozy izy ny fiangonana hoe diso zany ozy izy ny fiangonana hoe ny baiboly dia milaza fa ny tany no centre du monde ka ahoana no ilazanareo fa ny tany ray miodidina amin'ny masoandro dia efa hitanareo misy fifandroritana conflit eo amin'ny hoe finoana sy siansa ary anisany resantsika androany arivo zany amin'izao lahateny zao fa nanomboka hatreo dia tena nitsambikina mihitsy ny siansa sy ny teknolojia tsambikina taty amin'ny inona 19e siècle dia nanomboka nanao ny moteur à vapeur rehefa aveo nanao roplanina dia taty aoriana nanomboka ny 20e siècle dia navita télévision mavita telefona ary ndratra mahavariana amin'izany fandroson'ny tantarany siansa sy teknolojia zany dia izao betsaka ary le izy tsy mba manao ohatran'izao ny fitombony azonareo linéaire ohatran'izao fa ohatrany manao ohatran'izao exponentiel le fandrosony mahatsiravina be manao tantara aminareo fotsiny ahako tamiko manokana tamin'ny 1995 nandeha tany Amerika mivady amanjanako any Madagasikara dia isaka mandeha ohatran'io dia manoratra amin'ny vadiko dia manoratra taratasy dia tiako ianao dia mahafinaritra ny andro dia tsara ny zavatra rehetra na ohatran'izao ny olana zany moa ny fanoratany mpivady mba mpivady normal ihany zay dia
dia mifampilaza vaovao manao na ny ankizy fa rehefa manoratra firy andro vao tonga ny Madagasikara ny taratasy avy any Minneapolis tapa-bolana raingana indrindra manoratra zany hoe tapa-bolana vao azo mamaly indray izy afaka tapa-bolana vao azoko nangakangana kokoa dia ny dikany zany manoratra zany 3 semaines vao azoko ny valiny taratasy soratako raha zany raha maika be anao dia manaova telegrama vidina vola be ary ndranay tsy fantatra hoe ho tonga ve sa tsy tonga 1995 tonga tao a Minneapolis dia ozy izy ny olona nanomboka ny ordinateur tamin'izany dia hoy ny olona tamiko hoe Daniel maninona ianao raha mampiasa email internet tsy za inona zany teny sinoa zany sa teny inona dia ozy izaho hoe za tsy mialatsiny atompoko fa za efa tanora be fa dia anareo efa antitra zany mba hiteneniko hoe za tanora fa tsy tanora za tsy te lalana zany ordinateur zany tsony za na mitape an'io zavatra io za tsy haiko tany Madagasikara manana sekretera dia miako ny sekretera ty mba azafady soraty dia soratan'le izy dia vitany tsara ka na mitape an'ity za mialatsiny fa za tsy hanao an'izany tsy haiko zany fa izao ozy izy ny olona hoe andramo ange nao atoroko anao ny fanaovana azy manorata fotsiny amin'ny vadinao dia mba tenenao aminy reny teny mahafinaritra sy vaovao mahafinaritra reny dia jereo dia teneniko izy any andeha hijery ordinateur nandramako le izy teony eo dia nivaly namaly ny vadiko ahoany zany ilazanantsika ny hoe teknolojia siansa informatique ary amin'izao fotoana izao dia zay nitenenantsika teo hoe akatonydolo ny finday fa anatin'ny ray mpimaso io finday io sokavintsika 4 million vaovao hitatsika eo ary naizanaiza ilazanantsika ny hoe fandroson'ny teknolojia any zavatra tiako resana hoe ny fandraisan'ny siansa sy ny finoana fandraisan'ny siansa sy ny finoana fandresahako tamintsika teo amin'ny 18e siècle nalaza be tamin'ny révolution française zay nametraka izany dia hoy ny olona tatio Eropa hoe ny saina la raison io no mitondra ny zavatra rehetra tsy misy zavatra zay tsy hainy saina fantarina rehefa manao fikarohana ny olombelona vita ny olombelona daholo amin'ny alalan'io saina io hita ny lalàna momba ny biolojia hita ny lalàna momba ny fizika hita ny lalàna momba ny astronomia hita ny lalàna momba ny zao tany zao ary zao isika re olona tony nasaina miniminy foana n'izany Andriamanitra zany tsy misy zany fahagagana zany tsy misy zany tsy araky ny siansa zany tsy voapirofo ny siansa fa hoe mitsangana ny maty aizany tsy manapirofo ny siansa fa Andriamanitra no nanao zao tontolo zao ary dia tamin'izany nanomboka ny fandavana ny fisian'Andriamanitra dia tamin'izany natanjaka be ny théologie moderne sy libérale ka ny théologie moderne sy libérale rehefa tsy mifanaraka amin'ny siansa ny voasoratry ny baiboly dia veriny hoe diso dia inona sisa ny tavela ao fanontaniana ngeza be zay mipetraka amin'ny olombelona dia ny hoe
inona ny marina, aiza no ahafantarana ny marina. C'est quoi la vérité? Où est-ce qu'on peut trouver la vérité? Je te demande, où est-ce que tu puises la source de la vérité pour toi? Inona no lazanao ty marina ty diso. Dia tamin'izany fotoana zany dia ny hoe ny siansa, alaliany ny siansa fa anome valiny anao ny siansa. Misy fanontaniana ngeza be izay antsoina hoe la question existentielle. Hoe ary ny olombelona no mametraka an'io fanontaniana io, ny akoho tsy mba mametraka an'io fanontaniana io, ny omby tsy mametraka an'io fanontaniana io, ianao mametraka an'io rehefa mba lasa saina indraindray. Ny hoe avy aiza moa ianao io, avy aiza moa za ty, d'où est-ce que tu viens? Nanareo tratra ny fanontaniany zazakely 3 taona, dada avy aiza tsika? Misy teraka le zazakely, mba mahita ny zanany teraka izy dia teny, ary avy aizy Paul, avy aiza izy io? Nanay ny ray aman-dreny tsy hainy dia tany avy any amin'ny Laisoa izy. Tsy dia tsy ho azony zany. Avy aiza isika? Manambara ny maha isika antsika zany. Dia ny fanontaniana manaraka dia ny hoe, maninona eto ambony tany ianao? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Inona ny valiny? Oh, moi je suis à Marseille, moi je veux chercher un bon boulot, puis je vais chercher une belle demoiselle que je vais épouser, ou un beau garçon, et nous allons former une famille. Et puis quoi? Eh bien, on va essayer de trouver un beau boulot, on va essayer d'avoir des comptes en banque solides, des assurances maladie, et puis ensuite, on va monter dans l'échelle sociale, on va essayer d'être important, on va jouir de la vie, hein? Jouir de la vie, de tous les plaisirs qui peuvent être possibles. Et quoi? Et quoi? Bon, essayons d'avoir une bonne retraite. Et quoi? Ben quoi? Tu demandes toujours quoi? Makaiza ianao io? Fanontaniana hoe afaka mamaly an'izany ve ny siansa, ny fahalalana, ny saina, la raison. Est-ce que la raison humaine peut-elle te donner une solution à cette question? Dia ankaiza ianao rehefa maty? Be dehibe no avaliny olona. Rehefa tsy mamaly ny siansa, tena marina dia ty ny siansa tsy afaka mamaly izany. Ny siansa tsy afaka manaporofo ny fisian'Andriamanitra na ny tsy fisian'Andriamanitra. Ny olona izay milaza azy hoe za scientifique ary dia porofoko aminao fa tsy misy Andriamanitra, c'est ce qu'on appelle scientisme na hoe pseudo-science. Satria ny tena siansa raha nomeko anareo le définition caractère ny siansa teo, ny siansa tsy afaka manao expérience an'Andriamanitra, ny siansa tsy afaka manipuler an'Andriamanitra, ny siansa tsy afaka mesurer an'Andriamanitra, firy degré Andriamanitra, firy ny halavany. Tsy hain'ny siansa zany. Tsy hain'ny siansa milaza ny hoe inona ny zavatra miseho rehefa maty ianao. Noho izany ny zavatra tiako tenenina amintsika, tsy dia tena mavaivay intsony aloha io amin'izao fotoana izao, satria
efa tsampany mpanao siansa hoe marina zany. Ohatra Einstein ny teny hoe un peu de science éloigne de Dieu. La vraie science rapproche de Dieu. Ny olona tena scientifique dia mahafantatra ny limite ny siansa sy ny teknolojia. Havana tsy fantatra hoe avy aiza no loharanony fahalalana aminao, fa raha ny siansa sy teknolojia no anakinanao ny fiainanao. Za mampirisika ny olona hianatra siansa satria tena tsara ny siansa, tena siansa madio, honnête, tena manampy be dia be ny olona. Zavatra hitako hoe mampalahelo amin'izao fotoana izao, zavatra mampalahelo ankehitriny, indrindra amin'izao atao hoe révolution digitale zao, ny Facebook, ny Twitter, zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny manipulation de la vérité. Manipulation de la vérité. Abus. Amin'izao fotoana izao rehefa manana olona mpanaraka be dia be anao amin'ny Twitter sy ny Facebook, ka mivoy langy anankiray, dia olona 1 million manaraka an'iny hevitrao iny. 1 million. Malaza be anao amin'ny Instagram, dia manana mpanaraka be dia be anao, dia ninona voizinao ao, aza tiany dadanareo sy mamanareo tsony, manaraka an'izay daholo ny rehetra. Zany no ny marina ko. Misy zavatra matsikaiky lazaiko anareo vokatra io any Amerika. Fa fantatrareo izy ny président any Amerika amin'izao fotoana izao. Fa misy lay mpanaraka ny président teo aloha, misy 50% n'ireo olona nanaraka azy izay mbola mino fa izy ny président any États-Unis. Est-ce que vous pouvez croire ça? Rehefa lazain'ny télévision, rehefa lazain'ny email, lazain'ny Facebook, lazain'ny Twitter, dia manaiky ny olona. Mampatahotra io. Ary ny lainga lasa marina, ary ny marina lasa lainga. Zany lazain'ny Isaia 2:2, zava-doza. Tena zava-doza ane io. Dia amin'izao fotoana izao ny hoe liberté, liberté. Bon, ny atao hoe liberté dia zay tiako. Ary zao, ny libertéako, na dia ampiely ny virus aza dia tsy mampanina, fa zay ny tiako. Zay tiako, zay mahafinaritra ahy, le moi, c'est le moi qui est l'empereur. Je fais tout ce que je veux, et ce que je veux, c'est la vérité. Matsiravina ane amin'izao fotoana izao dia amin'izay fotoana izay si je veux rouler à gauche, tant pis pour toi si tu es devant moi. Bon, si je veux brûler un feu rouge, tant pis pour toi si tu es là sur mon passage. Anisan'ny zavatra mampalahelo ary amin'izao fotoana izao na miteny aza ny siansa hoe zavatra bien établi, dia tsy mino ny olona. Tsy mino. Matahotra ahako amin'ilay izy. Hatramin'izay tsika hoe ataovy ny vaccine poliomyélite dia tsy voan'ny poliomyélite. Ataovy ny vaccine diphtérie sy ny coqueluche dia tsy voan'ny coqueluche. Ataovy ny vaccine rougeole dia tsy voan'ny rougeole. Ataovy ny vaccine hépatite dia tsy voany. Efa mbolany tsika ny vavaka hoe Jesosy mba omeo anay ny fanafodiny ty pandémika mahatsiravina mamono olona ty. Hita ny fanafodiny mandeha ny conspiration samihafa. Ary miparitaka, ary inony olona. Za tena, hoza
ary tsy ny olona any ambovombeno mino zany a, fa ny olona eto France any États-Unis ary mbola mampiely an'le izy. Ka anankiray hoe siansa sy finoana, zavatra misy keo am'izao fotoa zao zany, tsy mino ny siansa koa ny olombelona, tsika no antsoina hoe post-modernisme. Nous sommes dans la période post-moderne. Tsy nona tsony le fotoanany modernisme tamin'ny 18e, 19e, 21e siècle. Tsy mino ny siansa tsony ny olona. Tsy mino ny fitondram-panjakana koa moa ny olona sy ny sisa. Fantaniana les questions existentielles apetraka ho an'ny finoana kristiana sy ny siansa sy ny teknolojia. Saotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny siansa. Saotra. Tsisy eto nareo androany raha tsy noho ny siansa sy ny teknolojia. Tsy matatra firy volana nareo niala avy amin'ny Tamatave vao tonga taty raha ohatra ka tsy nisy ny teknolojia moderne. Afaka adiny folo nareo dia miala avy ao Ivato dia tonga ao Paris. Tsara ny siansa, fa izao zavatra marina koa nefa dia ity, io siansa sy teknolojia io koa eo ampelantanan'ny olona ratsy dia mamono, manimba. Première guerre mondiale, 20 millions maty. Deuxième guerre mondiale, 50 millions maty. Dia niady mipoaka amin'ny akavisa akavanana. Nahoana ny mahafaty olona be dia be ohatran'izany ny olona? Satria mandroso ny teknolojia militaire. Bouton anankiray mpitserika ohatran'izao, eo amin'ny écran eo dia mety misy 1000 ny olona maty any Afghanistan. Na mihoatra. Tsara na ratsy. Fa ny teknolojia dia eo ampelantanan'ny olona, dia lazaiko eto, eo ampelantanan'ny olona mpanota ratsy. Ny Baiboly rery no miteny hoe mpanota ny olombelona. No milaza hoe io ny tragédian'ny olombelona. Ny Baiboly no milaza hoe Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fahamarinana, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra nanome ny zanany anafaka antsika amin'ny fahotana sy ny herin'ny Satana sy ny devoly. Io Baiboly io no milaza, misy zany atao hoe devoly demoni zany zay mamely ny olombelona, mampisaraka azy amin'Andriamanitra. Tsy hitan'ny siansa eo amin'ny microscope ny fahotana. Limité ny siansa. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza izany. Iza no mahafaka anao amin'ny fahotana? Jesosy Kristy no manafaka. Raisina amin'ny finoana izany. Hoe Andriamanitra nanorona n'izao tontolo izao, hita amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra ny fahalebiazany, hita amin'ny zavatra ny foronon'Andriamanitra ny heriny, la force, la puissance, la connaissance du Créateur est visible dans la création. Mais on prend ça par la foi. Fa rehefa misy ny teny hoe tsy misy an'izany dia tsy misy. Ary ny siansa koa nefa tsy afaka hiteny hoe tsy misy Andriamanitra. Fa isika amin'ny finoana no niraisantsika azy. Ary tena ngeza indrindra. Ny tena ngeza indrindra amin'ny finoantsika kristiana dia izao. Tonga olombelon'Andriamanitra. Ny teny Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny teny izy. Nanaprofo izy. Nampiseho izy. Novonoina izy. Nitsangana tamin'ny maty izy. L'événement de Jésus-Christ est un événement
historiques attestés par des documents aussi bien bibliques que séculaires. Tacite, tsy kristiana tany amin'ny taona 150-140 no nyteny hoe nisy ony zany atao hoe Jesosy Kristus tamin'ny andron'ny Ponce Pilato, taony vonoiny Ponce Pilato. Tsy nieritreritra noratra baiboly Tacite, fa hita amin'ny document izy zany. Histoire. Misy miteny hoe zavatra ny foroniny sainareo kristiana io Jesosy io. Fa io Jesosy Kristy io tena olona velona teto ambony tany. Nanana nofo, nanana hoditra sy taolana tahaka atsika. Na tsiaro mangatsika ary na tsiaro mafana. Tsatohana ny lefina ny lany voany, dia nygoroka ny rà. Io Jesosy io no niteny hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Atolory ihany ny fiainanao, dia ho sambatra ianao. Ny siansa, ny teknolojia, ary ny vokatra ny siansa sy ny teknolojia dia ny materialisme. Tsy afaka manome fahafaham-po anao. Ianao amin'ny maha-olombelona anao, nataon'Andriamanitra hitady iray amin'Andriamanitra ianao. Tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao dia mahantra sy mampalahelo fadiran'ovana. Tsy fantatro na i Pascal na i Descartes moa ny Descartes no niteny hoe zaho izy dia mino fa ao amin'ny fon'ny olombelona, ao amin'ny tenan'ny olombelona dia misy banga, ary tsy misy mahafeno io banga io afa-tsy Andriamanitra. Mangetaentan'Andriamanitra ny olombelona rehetra izay ny fironin'Andriamanitra. Nonan'Andriamanitra ny olombelona rehetra izay ny fironin'Andriamanitra. Ianao io, na dia manana Mercedes anaky 10, na dia manana trano anaky 5, tsy fantatro na mety manana zalomateanana, anana million d'euro any amin'ny banky, fa tsy manana ny Jesosy Kristy anao dia mampalahelo. Ary raha ohatra ka neverinao ny fahafinaretana no anton'ny fiainana, ohatra ny Lamar Odom, basketteur malaza tao amin'ny NBA, ozy izy hoe zaho izy nampiasa drogue, 2000 ny vehivavy zay efa niarahako, tadiavako fahafinaretana, potika ny fiainako, potika ny fiainako. Mbola tanora izy, bogosy izy, lava be izy, matanjaka. Dia nanaraka traitement hoan'ny drogue izy. Tiako tenenina amintsika androany hariva, raha tsy manana n'io Jesosy io anao ry havako, io no alaolana famonjena nataon'Andriamanitra. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana, tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Siansa tsy mahafantatra ny avenir anao. Reno le mpamaky psisika reno ihany na mandainga fotsiny. Fa ny baiboly milaza fa raha manana ny Jesosy ianao dia manana fiainana mandrakizay. Tsy manana ny Jesosy ianao, tsy manana fiainana mandrakizay. Zay. Io fahotanao io, tsy misy mahafaka n'io fahotanao io afa-tsy Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zay. Io zavatra mampitahotra anao io devoly mamely anao sy ny ankonanao sy ny fianakavianao io, tsisy maresy an'io, tsy azonao tifirina amin'ny basy io, tsy azo mamonao amin'ny valium sy tranquillisant ny olona. Jesosy ihany mahasitrana an'io, mahafaka an'io. Ary zay ny antsoko antsika androany hariva. Zay koa ny antsoy ny namana. Antsoy ny namana, vady zanaka, misy mafilo. Eka, misy mafilo. Zarangaty tsy mino an'izany Jesosy zany.
Sy olona mitovy amin'ny olombelona zao fotsiny io. Ny baiboly Andriamanitra miteny antsika hoe tsy misy famonjera fa tsy eo amin'io Jesosy io. Dia manasanao raha ohatra ka tsy mbola nandray azy ianao, tsy mbola tena sérieusement ianao ny teny hoe manomboka izao dia tena io Jesosy io no fiainako a. Angatahako izy amela ny fahotako marina, misy efa impirimpiry ny mandeha any am-piangonana fa tsy manaiky ho sasan'i Jesosy ny fahotany fa mbola mifikitra amin'io adalàna io, dia mampalahelo. Raha maheno ianao, raha ohatra na androany, teny aminao Andriamanitra dia toloro azy ny fiainanao. Vavakitsika. Saotranao Jesosy ny amin'ny teninao. Naseho sy nambara teto androany hariva, tsara ny siansa, ny teknolojia, ny fananan-javatra, fananana fahalalana. Saingy tsy mahavonjy izany, tsy manome tena fanantenana izany, tsy manome fiainana izany, tsy mahay manova ny foman-kahala izany. Fa izay mibebaka sy mino anao Jesosy Kristy Andriamanitra velona no manana ny fahamarinana, no manana ny fiainana mandrakizay. Ampio izahay, aizanay, manatona anao Jesosy, mino anao, manolotra ny fonay ny fiainanay iray manontolo ho anao. Ampio izahay, aza vela angatakandro, aza vela hiady varotra indray, eo anatrehan'ny fitiavanao anay. Saotra Tompo. Amen. Maka sitraka Pasteur amin'izay fizarana ny vaovao mahafaly zay, satria tena vaovao mahafaly ary tsy miova Andriamanitra fa manolotra hatrany zany fitiavana zany ho antsika rehetra, ho an'izay efa nandray an'i Kristy teo amin'ny fiainany dia afaka mitombo hatrany, ary ho an'ireo zay mbola sanatria tsy nanao an'izany dia nisy antso natao zany ho antsika, ho an'ny havantsika, ho an'ireo akaiky antsika ny amin'izany. Makasitraka makatelina. Zao raha misy amintsika te ametraka fanontaniana na mikasika amin'ny lohahevitra, siansa sy ny finoana kristiana na zavatra hafa koa, dia aza misalasala mihitsy manararoatra ny fandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur RAKOTOJOELINANDRASANA. Dia misy zavatra tianareo ambara dia aza misalasala, misy fanamafisam-peo micro zay ity amiko misy anankiray io dia aza misalasala, aza miara miteny fotsiny. Satra toko. Afaka manao hira ray ve tsika Pasteur dia mitsangana dia efa afaka oui sao dia manolotra hira Pasteur? Tantely no asiako manolotra raha arak'izay aina. Ay. Tsangana ary tsika manao an'izay hira zay, tia tamy ao. Oh
zareo izay manana ny tononkiro zany tompo no irambavaka ataonay ity tamy ao raiso ny tanako fantatray fa inao ny fanoteny hoe tsy misy izay rehetra manatonao ianao tsy mba ho laviko mihitsy dia faly zay noho ny amin'izany tompo afaka manavao indray ny fanoloran-tenanay afaka manolo tena aminao ary avelanao ny elokay tsy tsarovanao ary afaka miteny zay hoe sambatra satria sambatra ny olona zay tsy isanao heloka sambatra zay voavelan'ny fahotany amen petraka sika dia miroso amin'ny fifampisarana zany aza misalasala eny are tsy misy fanontaniana diso a misaotra topoka amin'ny fitenenana mankasitraka Andriamatoa mpitandrina amin'ny
fampianarana tsy fantatrana fanontaniana fanamariana le itenako ny amaritako n'le tiako tenenina hoe mety daholo zavatra tsikaritra zany a ny siantifika maro ny siantifika amin'izao fotoan'izao rehefa tena le siantifika tena le manam-pahaizana no mitodika mankany amin'i Jesosy ary hita rehefa mampita hevitra zareo dia hita mihitsy hoe mifototra amin'ny finoany an'i Jesosy zany le izy mampalelo amin'le izy fotsiny dia hoe ny media zany ny tambazotra rehetra dia tsy miresaka n'ireny zavatra ireny be dia be fa tena hita mihitsy le izy hoe misy hery maizina zany a mame an'le zay zavatra zay nefany a tsy hoe atao makivy akory le izy fa constat le zavatra teneniko a hita hoe tena mafonja zany le zavatra tokony tenenina dia zay zany mampirisika foana hoe tena tsara foana zany ny zahana hoe raha va mahita an'ireny tsika za raha mahita ohatra hoe mitako amin'ny ana dia aparitako le izy aparitako zay zany mba zavatra vitako zay saotra tompoko marina tompoko tena marina be zany tsy fantatra fa tena misy resaka hoe conspiration media raha vo resaka Jesosy parena dia marina misy atao interview dia azo le interview le soratra dia amin'le interview le olona na sportif na raha vo miteny izy hoe Jesosy nanampy ahy tsy mivoaka ao amin'le gazety saotra tompoko misy hafa Ma question, c'est plutôt par rapport à la FPMA et les églises protestantes plutôt réformées ou luthéro-réformées. Quelle est la place des ministères du type évangéliste, par exemple? Si je pose la question, c'est par rapport au fait que en dehors des réunions de fifoises, je n'ai jamais assisté à ou vu un appel au salut. Voilà. Je ne sais pas si, Pasteur, tu veux... Ça dépend de ce que tu entends par appel au salut, mais à l'église ici, peut-être c'est formulé en malgache, mais il y a toujours dans la prédication, pour ceux, même tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà reçu le salut, parce que le salut on reçoit une fois pour toutes, hein. Ce n'est pas la vie éternelle que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie qu'on perd demain, sinon ce n'est pas une vie éternelle. Donc, bon, peut-être il fallait changer, il faut vraiment changer de terminologie par rapport à appel au salut, mais à chaque prédication, il y a toujours, par exemple, la dernière fois, dit, mais quel genre de personne tu veux être? C'est un appel au salut. Mais ce n'est pas dans le but habituel, fais ceci, fais pas cela, mais c'est vraiment un appel, dit, mais quel genre de personne tu veux être? Est-ce que je vais choisir la sagesse en haut ou la sagesse mondaine? Voilà, je ne sais pas si peut-être, qu'est-ce que tu vois, ça c'est un appel au salut. Donc c'est-à-dire que son public dit, mais choisis la bonne part, quoi, choisis le salut. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a d'autres groupes ou d'autres mouvements qui vont vraiment directement, béba. Et si c'est ça, l'appel au salut, voilà quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Bon, moi je ne connais pas d'autres églises de la FPMA, je connais l'église Aix-Marseille, FPMA Aix-Marseille, on le fait. Et peut-être, ce n'est pas dans le sens qu'on entend habituellement, Mbeba, Muvafu, autre chose, mais on fait toujours, et c'est en deux parties, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, et aussi pour ceux qui ont déjà reçu, il faut l'entretenir. Parce qu'en fait, c'est une invitation qu'on le fait, reçois Jésus dans ta vie. Ça, on le fait une fois. C'est indispensable, c'est important, mais il faut aussi entretenir. Donc, c'est deux choses-là. En fait, c'est pas suffisant de dire reste Jésus, c'est fini. Mais il faut aussi qu'il soit vraiment à l'aise. Moi, je vois, mais je pense que c'est peut-être une sorte de...
habitude culturelle biblique, il y a des gens qui entendent vraiment mi béba, et quand il n'y a pas le mot mi béba, les gens disent il n'y a pas appel au salut. Mais il y a différentes manières en fait de appeler les gens à se donner à Jésus-Christ, quoi. Peut-être un appel direct ou un appel indirect, appel ouvert, comme dimanche dernier. Moi, en faisant ça, dis quel genre de personne tu veux être. C'est vraiment, et c'est l'exemple, c'est par rapport à Barack Obama, et c'est pour ça que Barack Obama, chaque décision qu'il a prise, dit mais est-ce que je vais faire des bêtises, ou est-ce que je peux avancer le monde, la société, ou je vais faire... Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui nous poursuit là où nous sommes, quoi. Et c'est un appel à la responsabilité, parce que le salut, c'est aussi un salut à vivre, hein. Ce n'est pas un salut reçu une fois pour toutes, et je suis sauvé, je suis born again, mais voilà, quoi. Bon, après... Bon, je vais être long. Je pense que j'ai répondu en partie à ta question. Voilà, vas-y. Merci beaucoup. Alors, juste, merci d'avoir précisé. Oui, je ne nie pas que, et au contraire, et je peux confirmer qu'à toutes les prédications que tu as faites, tu emmènes toujours ce moment qu'on peut appeler d'appel au salut, mais que c'était vraiment, comme tu l'as deviné, que c'était vraiment dans mon esprit en tant qu'un moment particulier de la liturgie, vu que, et c'est une question que je pose, parce que c'est ce à quoi les jeunes, notamment de la FPMA, quand on regarde des cultes d'autres églises, c'est ce à quoi on est, c'est ce qu'on voit, et quand on regarde par exemple dans l'Acte des Apôtres, il y a eu la prédication de Pierre, et il s'est suivi ensuite l'appel au salut, et tout ça. Mais non, ta réponse a été claire, merci. Oui, si on regarde aussi les autres, les autres épîtres, pardon, Pierre, il a fait ça dans les Actes des Apôtres, mais c'est quand on lit Paul, j'ai jamais entendu Paul, j'ai jamais lu un Paul dit mais repentez-vous. Bon, peut-être, voilà, mais il a une façon d'appeler les gens au salut. Par exemple, quand il était en Grèce, à Acte 19 ou quelque chose comme ça, il a vu un temple, on a vu ça en étude biblique, il dit mais ce Dieu-là que vous écrivez là, c'est ça le Dieu que je prêche. C'est-à-dire, vous prêchez un truc, quelque chose de faux, mais c'est ce que j'annonce. Voilà. Donc, il y a une manière, en fait, plusieurs manières ça dépend des contextes, ça dépend des gens à qui nous devons aussi, à qui nous prêchons, pardon. Voilà. So det misst fantan enough. Taina manangatana. Misaotra betsaka amin'ny fampianarana Pasteur. Totsika ny resaka an'ilay hoe siansa sy ny finoana. Dia ny fanontaniako hoe raha miteny aho hoe lojika ve dia c'est un peu scientifique, mais tsika mino hoe Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao. Ny an'ny siansa, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Voilà, c'est la théorie de l'évolution. Normal ve zany kristiana mino ny théorie de l'évolution zany, izay ny fanontaniako voalohany. Dia manaraka an'izay indray tamin'ny faran'ny fampianaran'ny Pasteur teo hoe Andriamanitra rehetra ny afaka mameno an'izay vitsy izay, dia Pasteur anteny hoe tsika mila vavolombelona miantso ny olona eo akaikintsika, ny ankohonantsika, namana, satria manomboka amin'izay ny fitoriana filazantsara. Dia niteny koa Pasteur hoe zareo ireny misy miteny hoe oka izay efa leo be an'izany zavatra teneninao zany. Za tsy anontany hoe misy astuce ve Pasteur fa mivavaka ho azy ireo fa ankoatran'izay hoe inona ny atao en plus mba ahafahana manampy an'ilay olona hanana esprit de discernement ahafantatra ny tena famarinana. Zay. Sera tompoko. Anankiray aloha le hoe évolution. Io le
problèmen'le hoe pseudoscience na koa ny scientisme. Raha raisina ny évolution ny évolution ny tsy milaza afiaiza reo zavatra be deaibe miévolue reo zay fotsiny. Ny évolution ve manazava ny kintana sy ny masoandro. Io évolution io resaka biologie fotsiny. Resaka biologie fotsiny io teneny hoe ny trondro lasa mivadika vorona, dia ny vorona lasaka mivadika mandady, dia ny mandady indray mitsangana dia lasa olona. Zay ny théorie de l'évolution. Fa iza taoko hoe ohatra hoe raisina fa marina zay théorie zay. Théorie zay fa tsy loi. Tandremo fa misy ny loi. Loi dia tena tsy azo hidovirana. Ohatra hoe loi de la gravité. Tsisy hevitra zay naiza naiza. Fa ny théorie de l'évolution, c'est une théorie. Bon, si tu veux croire qu'un poisson va devenir un oiseau avec des millions d'années, io koa zany namino lecture donc hoe littérale ny Genesis tsika. Littérale mihitsiny hoe zao ray andro 24 heures. Tena 24 heures ve le hoe andro voalohany andro faharoa. Tsy zay loatra ary lazain'ny Baiboly ny ray andro eo anatrehan'Andriamanitra toy ny arivo taona. Ary hoe andro voalohany nefa mbola tsy nisy ny masoandro. Tsika à partir ny masoandro ny hoe 24 heures. Ny tany mbola tsy hita. Ka i Jean Calvin ny azy ny antsoiny hoe misy ozy izy ny antsoina hoe accommodation, accommodationnisme. Izany hoe Andriamanitra amin'ny Genesis amin'ny fomba ahoana moa no ilazan'Andriamanitra amin'ny Adama sy Eva sy ny amin'ny olona tsotra enina fa natamin'ny Mosesy azy ny amin'ny poussée d'Archimède. Ho hain'ny Mosesy ve zany. Tsy misy anachronisme raha zay le izy fa izao ny zavatra lazan'Andriamanitra amin'ny tantarany fiforonana amin'ny Genesis dia azon'ny olona rehetra ary dia hoe Andriamanitra ny fototra ny zavatra rehetra. Ary ny théorie de l'évolution zay mivadika hoe tsy Andriamanitra nanao zao tontolo zao dia efa miabuse ny prérogative na ny définition izy amin'ny maha siansa azy. Efa tsy siansa tsony ny évolution raha vao miditra amin'izay. Ary mitahaka ihany koa ny kristiana, ny Baiboly dia indraindray misy zavatra zay tsy azo terena hoe zao no siansa ohatrany tamin'ny Galilée. Misy olona manao fikarohana dia nahita n'le vokany. Dia efa avy eo ny fiangonana katolika hoe zao ny interprétation anay an'io. Nefa diso koa le interprétation le teny tany amin'ny Joshua. Dia hoe diso ihany fa ny tany no didin'ny masoandro. Ka amin'izay fotoana indray ny fivavahana no manerin'ny siansa. Tsy fantatra ny ray koa na ny fivavahana ohatra reo silamo manerin'ny siansa. Tsy maintsy zao. Ka ilaina tandremana. Dia nisy le resaka hoe le vide témoignage. Ahoana moa le fanontanianao amin'ino hoe manao ahoana le hoe misy vide? Tsy le vide loatra fa le hoe afahana miantso ny akaiky, ny olona akaiky satria tsika mitsory filazantsara ny ao atokantrano manomboka amin'izay dia avy eo ny ivelany. Dia pasteur ny teny hoe ao anatin'ny ankohonana indraindray na ny olona akaiky misy tsy manaiky an'izay zavatra izay. Amen. Eny to. Mazava le fanontaniana. Sarotra indrindra tsy fantatra moa izay afaka miteny koa rehefa avy eo. Anisan'ny tena sarotra indrindra mitory amin'ny pirahitaposiny amin'ny zanaka. Mahafinaritra aloha taizana amin'ny sekoly lady izy.
fa za mahafantatra hoe akizy mitaizana tamin'ny sekoly alady efa mpandray ny fanasany tompo rehefa avy eo mandaa fotsiny zao hoe za tsy mino an'izany Jesosy zany hoe ahoana no anaovana azy matetika ny teneniko amin'ny olona dia ny hoe voalohany a ny mampiova ny olona anaraka an' Jesosy a dia tsy asatsika fa asan'ny fanahy masina asan'i Jesosy eo fa tsy na anao injato ambireo fa izao kosa manana diditsika mitory sy mivavaka fa izao ataovy ampitiavana sy ampanajana ataovy ampitiavana sy ampanajana zatra hitako hoe indraindray ray aman-dreny tsy manaiky ny akizy tsy manaiky ny tsony ny vavaka sy tafitohina amin'ny dadany sy mamana izy zany ve ny Jesosy nareo ndraindray rehefa mivoto amin'ny dada sy neny any izy dia Jesosy ny voadaka za moa nanao exemple anankiray eo ndraindray rehefa miady ao tokantrano za tezitra amin'ny vadiko raha manana alika tezitra amin'ny vadiko dia ny lika ny dakako fa tsy afaka andaka ny vadiko ady tsy vita raha izy ny dakako ka fitiavana dia fanajana respect io tena nanay tsy mora satria rehefa tena manadala koa le piraitam-poany tena nanay tena mampivadika fa zao koa fahaizana amin'ny teny hoe I am sorry zafady je suis désolé pouvoir dire je suis désolé bon diso mifona eo amin'ny fianakaviana zay no mampiseho le authenticité ny fitiavana ao anatinao tsika mitory fitiavana dia mitady zavatra authentika momba ny fitiavana ny olona zay toritsika ny hoe mitory ndraindray ny tena hitako hoe diso dia ny olona mitory dia azo ny antsoina hoe légalisme sy farisaïsme ohatrany fariseo mitory dia mihevitra hoe moi je suis différent de toi je viens d'un autre planète toi tu viens de ce ghetto moi je suis différent tu ne vois pas que je suis différente fa Andriamanitra raha tonga teto amintsika dia tsy nampiseho azy ho différent Jesosy ary ny mazana azy ny tiako tenenina dia ity fantatrareo moa fa ny piraitam-po tamin'i Jesosy dia tsisy nino azy tamin'izy velona tsy nisy nino azy ny piraitam-po aminy ses frères vakio Jaona toko 7 lazainy ao hoe teneniny Jesosy andany ianao miakatra any Jerosalema fa ty ianao te ho populaire zany ny tenen'le rahalany azy dia ozy izy Jaona manoratra hoe fa na dia ny rahalany aza tsy nino azy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nivavaka ireo rahalany ireo niara-mivavaka tao Jerosalema dia ny anankiray aza mpitarika amin'ny fiangonana tao Jerosalema i Jakoba ka raha manontany ianao hoe ahoana ny fijeriko azy manana expérience koa nareo afaka mizara tsara zay manao témoignage fitiavana authentique fitiavana manetry tena ary tsy hoe marina foana ary gagana izy rehefa tena mijoro amin'ny fahamarinanao dia tena hitany hoe tena marina ka tianony izy te ary mahay mifona izy mahay mahatsiaro hoe diso ary na dia efa tezitra be iny aza dia iny izy mamela mahita an'izay puissant c'est puissant faharoa le fanajana fatelo aza tsy mijanona mitory tenin'Andriamanitra ihany tsika fa ataovy amin'ny fahendrena mivavà dia mivavà dia mivavà dia mivavà dia misy fotoana fermer la bouche misy fotoana miteny misy fotoana mangina dia mila fahendrena koa izay
ny any expérience personnel koa 14 mianadahy zahay 14 frères et sœurs mamanay sy dadanay dia nampianatra sekolady mitory fifoaza rehefa maty izy tsy fantatro firy taminay ny tena ny vavaka amin'ny fo fa betsaka koa tamin'ireo le piraitapo reo lasa amin'izay efa rehefa manambady dia manambola dia mananjanaka dia manao zay ataony dia tsy mandraraha fa izao ny hitako rehefa misy efa maty ny mamanay sy dadanay ny verina izy mibebaka izy miova ny fiainany ka mino fa ny vavaky dada sy mama no anisany nampiverina azy ka zakivy dia ny ino moa asan'ny apôstôly 16:31-32 mino an' Jesosy Kristy dia hovonjenanao sy ny ankonanao. La promesse est pour la famille. Ka tandremo sao dia misy manimpi gant sa zarana teny efa impiry azy zay avelo any io zay alehany any eto amin'i Jesosy foana izy raha misy manana expérience hafa koa tompoko izay fanontaniana zay ona ny expérience reo ia misy meo ny landy misaotra tompoko mety hoe azo anampiana kely angambany ao anatin'izay le hoe tena sarotra ny mitarika sy ny miteny fa matetika mahazo fandavana rehefa miteny dia arak'ile tenin'ny pasteur teo hoe na ny zanaka aza rehefa tezitra aminao izy dia le Jesosy koa no laviny miaraka aminao ary tsy ny zanaka ihany fa na ny manodidina anao ary zany hoe ilaina zany tsika mitandrina amin'ny fihetsika sy ny fiteny fa iny zany tena fitoriana izay ataontsika amin'ny manodidina ny fihetsikitsika ny tarafan'ny olona tsika hoe miaina amin'izay le hoe mahakristiana ve mifanaraka ve ny teny lazainy vava sy ny fiainantsika hitany mandehandeha eny fa na tsy miteny azy tsika ny fiainantsika mety ahitan'ny olona hoe hafa iny olona iny tsy mitovy amin'ny rehetra iny arak'le hoe raha tezitra ianao manahoana ny fanehoanao ny fahatezerana mitovy amin'ny olona rehetra ve manahoana ny kapasité atsika amin'le hoe pardon mamela ny fahafahantsika mifona raha misy fahadisoana ireny zany efa fitoriana izay ataontsika ihany koa ahafahantsika maneho amin'ny hafa hoe tsy mitovy amin'ny olona rehetra satria ny matetika ny zavatra hita dia zavatra tena mafy amin'ny olona zany hoe mamela heloka izany raha nisy nanao ratsy tamintsika zany na hoe mampalahelo dia mafy be zany hoe amela zany fa na efa 30 taona aty aoriana aza mbola tadidy foana iny ary mbola averina foana hoe tadidiko ihany na le nanao anahan'izao ary zay no tokony hampiavaka antsika ahatonga an'le olona raha nisy olona anankiray le hoe raha misy manao ratsy aminao dia valio amin'ny sony ratsy fa nangona vainafa eo ambony lohany ianao zany hoe tsy sanatria andoro azy fa hahatonga azy eritreritra misaotra tompoko misaotra tompoko ia misy hafa ny anahy tsy momba an'izay fanontaniana voalaza teo zay fa sady fampieritrretana no fampirisihana asa raha hoe so dia misy manana ambara momba an'le teo aloha fa raha tsisy dia izay vao manohy angambany so dia mbola misy hafa te hamaly momba an'le teo aloha eny tompoko aza menamenatra hony mbola mamerina ny fisaorana anao pasteur tamin'ny fampianarana rehetra izay nataonao tena malasa eritreritra tokoa fa ny voandroany a zany na eno ny vaovao ny sondage teto amin'ity lafrantsa ity hoe asa na entsika tao amin'ny tele tao hoe manomboka tsy mino a ny vahoaka eto amin'ity lafrantsa ity to 42% ngambany izay dia nisy interview mihitsy hoe za tsy mino fa croyant fotsiny efa tsy mino an'izany tena marina mihitsy lela zay ka mampatahotra ihany le izy hita zany le izy fa salamy hita tokoa fa
tena be dehibe mihitsy ny zavatra miseho eto amin'ity ny famonoana olona ny zavatra rehetrarehetra zany my zavatra be dehibe no miseho amin'izao fotoana izao dia tokony izay zany no tokony mba hoe tena ampieritreritra antsika fa sahala amin'ny tsika le hoe na ao amin'ny hoe tsika mpino ary zany tokony hijoro hatrany araka ny fampianarana teo fa tsy vita fotsiny hoe zay efa mino efa nefa ny ao amintsika ao amin'ny manodidina antsika ao amin'ny mpiraita ho araka ny lazain'ny pasteur teo fa na ao amin'ny fianakaviana ary dia mbola misy an'izany hoe tsy mino zany ary efa voatarika amin'le hoe siansa sy teknolojia tokoa angamba tena lasa miovaova tena tsy tafavoaka tsony mihitsy kanefa antsika tokony hijoro tsara tsoro hatrany eo amin'izany fahitana ny evolution'ny siansa sy teknolojia zany mba tokony hijoro koa tsika aty amin'ny fiangonana zany ampisehon'ny mahampino atsika dia hitarika ny manodidina antsika zay ihany mba teny tiako atoky mahafinaritra tompoko mahafinaritra tompoko eo amin'ny tantelo ny fa sady efa muzika mahafinaritra izy no intervention mahafinaritra mba te hifampizara amintsika zany valomenada zay ny zanaky dada sy mamanay lany voalohany dia zany faralahy dia enim-bavy zany nanelan'elanay izay valomenada reo dia nitezaina tao anatin'ny finoana kristiana ary nitezaina hanompo ary nytiako amafisina manko araka le fanontaniana hitahina teo le hoe ahoana sy ahoana ny nandray sarotra le mitory ao amin'ny Jerosalema anao zany ary manahirana le izy amin'izay valomenada reo sorana ny tompo efa diakona daholo tsy hoe grady zany fa fijorona vavolombelona ary roa ny mpiandry dia vavy anankiray mpitandrina dia zafikely anankoroa zao no efa nivoaka mpitandrina ndray vao navoaka tao fakulté théologie teo Ambatonakanga fa ny zavatra zay tena hozaraiko amintsika dia zao tamin'izay valomenada reo misy anabaviko anankiray zay tena mialatsiny amin'le fitenenana hoe degadegany zany hoe izy zany aminay rehetrarehetra na tany amin'ny esenina ary sokasoka izy sokasoka ary izy maherihery fihetsika maherihery zany izy amin'ny zavatra rehetra ataony fa navita fianarana izy tamin'ny université tao Barika 5 fa tsy niasa mihitsy izy fa nivadiny anefa zany tsara asa dia nanao trano ny zavatra nataony fa taona maromaro izy zay dia miresaka amiko hoe zany aho izy mianatra mpitandrina dia ataoko izy le mbola le degadegany ihany izy le mitenenahany io zavatra io zany dia ohatrany tsy dia mily loatra fa inona ozy nareo latsaka ny ranomasoko za moa be ranomaso la raha pitso izy no hotokanana ho mpitandrina voaka ho mpitandrina zany dia eo zany le hoe fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanareo tena tany amin'le tsy nampozina na zay menakavina ny reniko na niza raha pitso zany izy no avoaka na vita ny fianarana izy tamin'ny université fa tsy niasa izy fa kaizay ny lalana ary ny postany moa zany akaiky ny 10 point any izy no hitandrana dia tena hoe tsy ny olombelona marina manova olona fa Andriamanitra fa raha zay piraita-po mety tsy raha tamin'ny alala miteny mety zavatra hafa nipotra fa Andriamanitra manana ny lalany n'Andriamanitra rery ny voninahitra toko sotra tompoko alefo le micro misy maka le micro dia afindrafindrao sotra tompoko fanampin'ny valim-pantanina napetraky hitahina teo moa zany dia tsotra fotsiny teniko araka ny tenin'Andriamanitra sarotra aloha ny mitory ao anatin'ny Jerosalema satria ao ny tena hitana hoe nitoetranao tsara sy nitoetranao ratsy ao mahafantatra voalohany raha izay fa hoe amin'ny mampitory atsika dia zao afafahazo foana ny vo na amin'ny fotoana tsy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana fa iny ndray androany maniry iny ary tafapetraka any anatin'ny olona iny teniny ary eo mifanahy masina am-potoana anankiray apatsy amin'le olona hoe anatin'ilay fianakaviana izay le izy zay fotsiny ny zavatra
no zavatra valipantana teneniko anao sy ho antsika rehetra fahafahafazo iny aza ketraka aza kivy ary izay koa izy araka n'le hoe faharoa fotsiny hoe isika izao dia zao arao amin'ny fitondran-tena araka ny fanehmasina le zavatra atao satria tsika izao dia baiboly mivelatra ho an'ny fiarahamonina amina fihetsika amin'ny fiteny amin'ny zavatra rehetra izay fotsiny no amaliko anazy misaotra tompoko misaotra tompoko ia iny ary tantelo ny sakiteny farany tery misaotra tompoko siansa sy finoana zay moa ny velabelaran'ny pasteur teo misy zavatra kely zany mba tena tiako ampitaina amintsika maharesy lahatra misy dia hoe ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana rehetra raha ny famoronana dia efa voalaza teo zany hoe ny olombelona no nome no hafa amin'ny zavatra rehetra no arian'Andriamanitra ary nomeny atao hoe ampahana fahefana indrindra moa ny amin'izao fiainantsika ety amin'ny tany zao ny zavaboary rehetra zany zay efa voalaza teo ny anarana sy ny sisa ary nataony manana le toetra an'Andriamanitra safidy io zany le tsy hananany hafa mihitsy afa-tsika olombelona dia fantatsika ny tantara nampiasaina ny olombelona tamin'inona izay fahefana nomen'Andriamanitra zay dia misy tenin'Andriamanitra anankiray efa rivorivo taona tany aloha dia autonomie toko fahenina ny 110 fandraika tsara amin'izay fanazavan'androany amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ny vakiny zany ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ho any amin'ny tany izay nianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao menanao dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao sy trano feno zava-tsorehetra izay tsy ho fenonao sy lavaka famorin-drano voalavaka amin'ny vato izay tsy nolavahanao sy ny tany voavolo voaloboka sy ny hazo oliva izay tsy nambolenao ary ny inany ianao ka voky dia mitandrema fandrao adininao Jehovah izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano fanandevozana tiako lazaina dia izao hoe izao fandrosoana rehetrarehetra zao dia nomen'Andriamanitra ho an'ny olona arak'ilay efa hoe ampahana fahefana nomena ny olombelona zany dia mitovy foana nefa izy io zany amin'izao tsika miteny zao fa le zavatra omen'Andriamanitra ampiasain'ny olona karakarain'ny olona io ny lasa andavana an'Andriamanitra amin'izao tsika miteny zao dia izay no mamperitreritra kely ny sady mampirisika atsika mamperitra atsika hoe arak'le voalaza teo réseaux sociaux sy ny namany any lasa le liberté lasa le olona ny lasa Andriamanitra le olona indray zany lasa Andriamanitra sy olon'Andriamanitra aiza ho aiza ny toeran'ny kristiana manoloana an'izay miverina any amin'le afatry Jesosy fatarivo taona koa mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra zay ny voalaza ao zany hoe fitoriana zany fomba manaoana ny azahoana mitory amin'izao fotoana izao mety isy teny hoe ampiasao ny teknolojia sy ny namany fa za zany mieritreritra fotsiny hoe resy lahatra ny tsirairay eo amin'izay misy ny tsirairay no afaka mitondra an'izay fitoriana sy fijoroana zay dia mandeha tsikelikely raisina arak'izay zany na ho fiangonana ny atao hoe raisina ohatra na toerana na firenena saotra tompoko ry farany ngamba fampelezana ny asa zay ataon'Andriamanitra omeny meny an'le fahaizana ahafahana tsy voafetra teo amin'le hoe ahetintsika dia tsy afaka mifankahita tsony fa mbola nisy ny teknolojia sy ny zavatra rehetra eo ahafahana mbola mampiely ilay tenin'Andriamanitra ka zany hoe araka ny teninao teo hoe misy ny siansa marina ary misy ny siansa diso ka io zany le tenitenao fampifandraisana amin'ny tenin'ny tantely teo hoe
hitandremana tsara zany a satria tokony tsara fatana fa zavatra rehetra ny avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy ny sosiny tsara misy ny zavatra nomen'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra koa fa izy tsy nanao antsika hoe naneha antsika hoe manaova ny ratsy. Sara tompoko. Kamba ny dadarabe no farany. Sara tompoko. Mameno mihitsy ny zavatra nytenenin'ny tantely Rakotonahary teo hoe les scientifiques zany a tiako tenenina hoe ny don sy ny intelligence rehetrarehetra dia Andriamanitra no nanome azy, zany hoe an'Andriamanitra reny zavatra ireny. Dia izay zany no tiako tenenina hoe tsy haiko hoe azo mpitandrina tena manazava ve hoe aiza anazava andresana lahatra aparitaka hoe fantaniko zany hoe mba azonao azavaina tsara ve hoe avy amin'Andriamanitra zay zavatra izay satria tsika olombelona zany raha navoron'Andriamanitra nataony tovy tamin'ny endriny nefany itsika tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy amin'ny toetra sy ny anina fa tsika zany raha nanota i Adama tamin'ny voalohany dia te hitovy amin'Andriamanitra no namitahany menarana azy dia itsika tady hitovy zay dia ohatr'izay foana zany le sika olombelona amin'izao fotoana izao dia tsy fantatro hoe mba azonao amafisina tsara ve zay zavatra izay zay eritreritro izay tsy fantatro raha diso na marina fa tiako tenena hoe mba ahoana ny ampitana an'izay zavatra izay hoe ny fahaizana sy ny don rehetrarehetra matoa ny olona intelligent mavita zoma mavita zao dia noho ny fitiavan'Andriamanitra azy fa avy eo tsika no mifototra mamadika n'le izy mampiasa le izy amin'ny zavatra hafa dia ahoana no ampitana an'izay zavatra izay hoe nareo ny tsy intelligent raha tsy tiana fitiavan'Andriamanitra nanomezanao ny intelligence tsy fantatra mazava tompoko fa dia tsy tiako loatra mamita n'le resaka sora tompoko. Sora tompoko. Valiana fohy zany le izy mamarana tsika araka ny teny pasteur teo zavatra mahavarinana ny intelligence ny raison nomen'Andriamanitra. Andriamanitra nanomeny io ary tsy manenina Andriamanitra nanomeny io. Misy ihany moa fotoana hoe nanenina Andriamanitra nanao ny olona misy fotoana fa nomen'Andriamanitra ary tsy manome tsy fohifohy Andriamanitra fa nomeny dia ahasoa no hanomezan'Andriamanitra azy fa tsy animba fa saingy ny zavatra nisy moa dia le fahotan'ny olombelona niditra teto amin'izao tontolo izao ary io fahotana io no nanimba ny zavatra rehetra ary ny endrika tena isehon'ny fahotana amin'izao fotoana izao dia io le atao hoe le moi matanjaka be io izao fotoana izao dia ny moi ary dia efa avy eo indray le moi mahazo réseau social ngeza be dia matanjaka be fa misy koa moa manana fahefana ka raha tsy io le moi io no manaiky amin'i Jesosy Kristy ombohana amin'ny hazo fijaliana ozy izy tenin'Andriamanitra hoe ombohy amin'ny hazo fijaliana crucifié la chair le ego amintsika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny asany fanahy masina fanoloran-tena ho azy ary izay no hiantsona antsika. Andriamanitra nanao an'io ary mbola manantena Andriamanitra kanefa koa dia misy koa ny tsy mety. Malahelo Andriamanitra mitomany izy tahaka an'i Jesosy nitomany tamin'i Jerosalema. Zay tompoko fa dia sotra pasteur mamarana azy fa dia sao dia mbola nisy mitodika tato amin'ny en ligne fotrany tsy misy miteny eo tsy misy fanontaniana ny amin'ny zareo amin'ny Zoom sy ny YouTube nametraka chat ihany fa tsy nanao ry zareo
amintsika farany sa dia misy zavatra. Est-ce que toute la sagesse et la connaissance et la technologie, est-ce que c'est inclus quelque part dans la parole de Pierre, de Paul, pardon, dans Colossiens 2:3, où il dit en lui, en parlant de Christ, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On n'est pas omniscient, comme a dit tonton Rabé, nous ne sommes pas Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que la sagesse et la connaissance dont il est question? Est-ce que c'est uniquement la loi ou est-ce aussi la connaissance naturelle ou... Voilà, c'est ça ma question. La connaissance divine, la connaissance selon la sagesse qui vient d'en haut. Hozy izy Jakob hoe ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tsara manetry tena. Ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia azo amin'ny tena fahendrena avy amin'Andriamanitra dia ao amin'i Jesosy Kristy, io Kolosiana izay niresanao teo io. Misy ny fahendrena eto amin'izao tontolo izao, mahafinaritra ny misy mahay zavatra, misy mahay ingénieur mahay, misy dokotera mahay, misy mahay mpampianatra mahay, fanomezana avy amin'Andriamanitra daholo zany. Fa izao no tena fanomezana izay angatahan'Andriamanitra, izay manome fiainana mandrakizay, dia ny fahendrena izay manaiky an'i Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra. Na ohatra za ka dokotera masitrana aretina be dia be, ary ohatra ataoko hoe politicien tena tia vahoaka, ohatra misy philanthropiste izay mampalahelo na mampalahelo ahako, tahaka ny Bill Gates, nanome ohatrinona 80 milliards de dollars, 100 milliards de dollars. Iza no mahavita an'izany? Fanomezana meny angamba efa mihoatra noho ny budget ny Madagasikara ao anatin'ny 2 taona. Saingy atao hoe mahafinaritra fahendrena ilay izy, saingy izao hitanao ao Bill Gates tsy mahay mitandrina ny fanambadiany akory, ary miafara amin'ny fijangajangana. Ny fahendrena izao tontolo izao ny zavatra vita n'izao tontolo izao voatasy. Ny fahamarinantsika hozy izy dia tahaka ny akanjo mihoson-drà eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny fahendrena avy any ambony dia ny fahendrena izay manaiky an'i Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra. Ary izay ny tena fahendrena tsara. Misaotra aloha ny amin'ny Bill Gates manampy ny Rwanda sy Burundi, fa hita ihany hoe ay misy zavatra tsy mety koa tao aminy. Bill Gates moa izany fa reo rehetrarehetra reo ireo mpanao philanthropiste reo nanay ny sasany, misy aingany ao tsara daholo izy, fa izay no mafahotana misy eto amin'izao tontolo izao na ny zavatra tsara indrindra ataontsika aza, rehefa tsy ao amin'ny Kristy dia tasy, maloto ny farany, tsy tanteraka, na kivy ny olona. Ka misaotra anao ny hoe ao amin'ny Kristy ny fahendrena avy amin'Andriamanitra feno. Misaotra tompo. Misaotra betsaka, misaotra indrindra Pasteur ny amin'ny zavatra nozaranao teo. Raha-pitso zany ny fandaminana dia mitohy ihany amin'ny alalan'ny Zoom zany, samijanona ny tokantrano avy. Tsy izay ny fandaminantsika, dia amin'ny Zoom ilay izy amin'ny étude biblique zany ohatra ny fanao isaky ny zoma. Ny lahady maraina eto ambony moa zany fitaovavahana amin'ny folo sasany, dia arahana sakafo, vita ny sakafo dia misy ny fiofanan'ny mpiandraikitra izay efa nozaraina tamintsika, mbola ho alefa koa androany alina zany ny toy ny
zao fionan'izao fa dia makasitraka makatelina any Pasteur. Tsy eto dia hoe hijanona fotsiny amin'izao fa misy sakafo to dia hisaorana koa ny mpanao sakafo manimanitra ihany izy hatramin'ny voalohany rehefa hivoakato zao dia tsy maintsy ahenona sakafo amin'ny akanjo fa dia hiaraka hitsanganitsika anao ny hira 332 misy teny zay ao amin'ny soratra masina hoe inona mono ho an'ny olona nahazo ny avokoa ary zao rehetra zao nefa veriny ainy. Finaritra ny olonao Jesosy fa manana aim-baovao 332 karaha veram-po ny famonjena vitanao dia efa voaray izao ny fifaliany aty hitoy atrary. Andiny voalohany sy faharoa. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo dia miroso amin'ny sakafo tsika koa rehefa avy eo petraka amin'ny toerana ihany fa zareo no manao ny fandaminana dia zay mba rehefa monsieur servir reny ve rehefa avy eo sa alefa sa monsieur servir reny